Nanao fanambarana moa ity namana anankiray ity tao anatin'ny Facebook ary toy izao moa ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra izay navoakany tao anatin' izany Facebook izany. Ny politika fividianana olona sy fandaniana moampampana mahatonga ny mpitondra mamerim-bola no tena olana ao a Madagasikara. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity namana ity. Hidirantsika moa ny mikasika an'izany sy ny hafa izay tokony ho lazaina sy tokony ho zaraina. Fa mialohan'izany aloha dia aza adino ny miabone ny chaîne-tsika, aza adinoina ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, noho ny farany dia aza adinoina ny mametraka ny commentaire. Zay ary no ela andeha ataontsika izany fanaovana abonnement ny chaîne izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka ataontsika androany. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Mbola tohiny ny tany Mahajanga no anombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin' ity video ity. Mahajanga tonga ny mpanina hametraka samboady ny solombavam-bahoaka. Fotoana ny fanarahana ametrahana samboadiny ireo solombavam-bahoaka eo amin'ny village touristika anio amin'ny 4 ora. Ny alohan'izany anefa dia efa tonga ny filohan'ny antirimiera-pirenena izay notsenainy ireo solombavam-bahoaka maro tariny vimpanina Mahajanga Soafilira Prince. Ireto moa ny sombisombiny amin'ny sary tamin'izany zavatra voalaza izany ny any Mahajanga resaka fanoloarana samboady ho an'ireo solombavam-bahoaka. Zay ary ny resaka tany Mahajanga sy ny fanolorana samboady ho an'ireo solombavam-bahoaka. Ny manaraka izay ho resantsika dia ity tranga anankiray ity, teny Ankorondrano Andrefana moa izy ity. Trano 9 sy fiara 2 ny rehitra, trano hazo miisa 9 no nirehitra teny Ankorondrano Andrefana ny Omalalina ary fiara 2 nanakaiky ny toerana nitrangany fahamaizana koa no voakasiky ny afo. Saingy moa dia voafehaingana izany. Toeram-piasana ny 4 tamin'ireo trano ireo, raha tranon'olona tsotra ny iray ary toerana fanatobiana fako plastika sy birao ny 2. Tonga teny antoerana rehefa naharay antso tamin'ny 1:12 ora sy 5:70 minitra ny mpamonjy vona ka voafehy tamin'ny 12 ora mahery 4:15 minitra ny afo. Tsy nisy kosa ny aina nafoy na olona naratra nandritran' izany. Izany moa tranganisy teny Ankorondrano Andrefana koa dia zaraina foana satria zavatra nandalo sy zava-nisy tao a Madagasikara izany zavatra zaraina izany mba ahatonga ianareo rehetra hahay sy ahafantatra ireo rehetra niseho tao a Madagasikara n'aiza n'aiza izany. Zay moa ny mikasika tranomay sy ny fiaramay, fandeha resika hilaza kely ny zavatra izay tsara ho fantatra ary anisan'ny fampahafantarana raha ty moa ity zavatra anankiray ity. Tsara ho fantatra ho an'ireo izay te hiala sasatra any Toamasina. Ireto avy ny faritra tsy azo atao loatra ny mandeha amin'ny lalina amin'iny ranomasina iny fa mety hitera-doza. Eo amin'ny ranomasina Club Nautiky ary eo amin'ny ranomasina Lycée Jean Jacques Rabemananjary ary ny Pangalany. Pangalany na hoe Tahity kely moa ny fahafantarany maro azy. Tsara ny mampahafantatra fa mahery ny ranomasina amin'ireo faritra ireo mba hitandremana dia tsy dia tsara loatra mandeha amin'ny lalina amin'ireo ranomasina rehetra izay voalaza teo ireo mba hisorohana amin'ny loza. Hoy ny fomba fiteny malagasy anankiray izay manao hoe ny tsiny tsy hamono mampanofy ary ny ranomasina tsy hay sy ny fady tsy hay dia mitaha mamono. Noho izany mitandrema tompoko lahy, mitandrema tompoko vavy, mitandrema rahalahy zandry havana. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia resaka Randriamasina Tanahely. Nanao fanambarana tao amin'ny pejiny moa i Randriamasina Tanahely manoloana ny firotsahan'ny marika Ravalomanana ho ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Hoy izy hoe manohana any filoha teo aloha Ravalomanana marika izay hilatsaka ho ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Tsy hilatsaka noho izany ny tenako izy rehefa nandinika ny 20 taona nandalovan'ny firenena isika dia mahita fa i Ravalomanana marika sy Rajaonarimampianina Hery no nahavita nitondra fivoarana tao a Madagasikara raha ny nambarana hatrany. Izany moa ny hafatry ny Randriamasina Tanahely koa dia zaraiko foana aminareo ato mba ahatonga ianareo rehetra afaka maneho hevitra ary afaka mifanakalo hevitra ao anatin'ny commentaire.
Jaiko moa ny mikasika an'iny fandeha risika hiresaka kely mikasika ny filoha hajaina mambahoaka filohan'ny Madagasikara tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. 17 Aogositra 2024 nisokatra amin'ny fomba ofisialy ny androany maraina any Zimbabwe ny andiany fa 4 amin'ny fihaonana an-tampony ireo mpitondra fanjakana eo anivon'ny SADC. Mandray anjara amin'izany fihaonana izany avokoa ireo firenena mihisa 12 eo anivony izany vondrona izany. Ny fikarohana paikady mahomby ho fanavaozana ny lafiny indostria amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao no tanjona kendrena amin'ity fihaonana ity. Ankoatran'ny lanonam-panokafana dia handray anjara amin'ny fivoriana mikatotrano ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Merci président ary mankahery anao hatrany amin'ny fanasoavana ny tanindrazana ary indrindra amin'ny fanasoavana ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana aminao. Anatiny izany teny fampaherizana izay omeko any Andriamatoa filoha hajaina izany dia tsy adinoko ihany koa ny manao hoe merci président. Mendrika tehaka sy mendrika fisaorana moa ny filohantsika satria manao ainy tsy ho zavatra mba hikatsaka ny tombotsoa am-pirenena. Zay moa ny mikasika ny filoha hajaina filoha mambahoaka Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fandeha risika hiresaka zavatra hafa indray. Resaka fiara latsaka tanaty hantsana moa ity anankiray ity. Fiara iray no latsaka tany anaty hantsana tany manerinerina RN4 ny tolakandro lasa teo. 5 lahy izy ireo no tao anatin'ny ity fiara tradoza ity, tsy nisy kosa ny aina nafoy fa naratra avokoa ireo mpandeha ireo. Arabaina izy 5 lahy fa tsy maty fo amanaina koa dia mirary fahasalamana ho azy 5 rahalahy. Voalaza moa iny resadoza iny fandeha risika hijery kely ny fanehoan-kevitra ity namana ity. Nanao fanehoan-kevitra tao anatin'ny pejiny Facebook moa izy ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay navoakany. Ny politika fividianana olona sy fandaniana meo ampampana mahatonga ny mpitondra mamerom-bola no tena olana ao a Madagasikara. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity namana ity ary hitantsika amin'ity soratra izay avoakako ato anatin'ny ity video ity. Izany fanehoan-kevitra izay nataony izany. Aminao marina ve izany sa diso fa anjarantsika moa dia maneho hevitra raha toa ka misy fanehoan-kevitra fa izay ny fanehoan-kevitra izay nataony. Amaram-paranantsika ity video anankiray ity dia hivadika kely any Sainte Marie isika resaka carnaval de Baleine. Naresaka ny tanàna Sainte Marie nandritra ny carnaval de Baleine, maro raha teo ny mpitsidika ny tanàna ka naneho ny talentany sy ny hatsarany tanàna ary ny fifaliany ny mponina. Marina fa nahatratra 20 amby zato ny festivalier tonga tany an-toerana. Nisy koa ireo influenceur malagasy vahiny manandratra ny toerana sy ny hetsika sy ny kolotsaina any an-toerana. Zay moa ny any Sainte Marie ary zay koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana foana ianareo navita ny haino hatramin'ny farany ary mbola hentanina ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.